Manohy ny ezaka ho amin'ny sekoly maitso hatrany Lions Club eto Tomasina rehefa navita ny ambaratonga fototra ny roso teny amin'ny lycée indray nametraka ny fambolekazo kazanakazo mahery ny 300 no volena ny sabotsy lasa teo sady hiarovana ny tany-tsekoly no ihany koa anomezana halokaloka any aorina izany toerana izany no antony izao fambolekazo izao nahafaly ireto mpianatra satria ao anatin'ny ezaka ataon'izy ireo ny fikajina ny tolenana izao fambolekazo izao ny club 20 sy ny globe programme no niaraka tamin'reto Lions Club nanao izao asa izao na TV ny Leo Club. Araka ny efa fantatritsika moa zany Lions Club International dia manao asa soa maneran-tany ary mamaly ny etaeta ny mpanjifa zany ny olona zay mahatsara tena hoe misy filanany le izy ka tato amin'ny Lycée Jacques Rabemananjara taoriana ny cyclone zay mifanesesina andalo reny dia tena vomafy tokoa ny sekoly fa isorana moa zany tokony alaikitra mahefa rehetra fa efa mba misy fefy aloha mijorojoro eo dia hoe nangataka zany tato amin'ny lycée hoe asitsika fambolekazo ndray aty amin'ny lycée mba sitrana mba hitazomana ny arintany ity dia namaly ny antso ny Lions Club dia tonga eto sady indrindrandrindra koa zany mifanandrify tamin'le hoe famalina ny fanentanana ny mikasika ny hoe ndao ity zava-maitso daholo tsika mianakavy dia tonga teto zany ny Lions Club androany mitondra ny anjara brika mitondra ny anjara zanakazo hoentina ameno an'ity tokotany malalaka ny Lycée Jacques Rabemananjara. Zay voalohany indrindra aloha dia misaotra ny Lions Club tonga aty aminay mitondra an'ireto zanakazo maromaro reto zany satria raha mijery an'izao fahalalan'ny lycée zao tsika ny babangona be io ny mpianatra akato maro dia ohatrany hoe isoragna manokana zareo mitondra n'ity azon'ny mpianatra alokaloka hialokalofana rehefa mba misy fotoagna anaovana an'izany satria ny tany fialokalofana zany aminay ato tsy maharaka raha isan'ny mpianatra no jerevana ary ny eritreritra anay zany hatreto dia anao an'ity espace malaladalaka ty ho lasa forêt naturelle ary izay zany mba eritreritra anay zavatra ho apetraka amin'ny Lycée Jacques Rabemananjara satria ny tsy maintsy fandalovana ny toerana jiaby dia mba ho fahatsiarovan'olo ny fandalovana teto zany dia ray andro any rehefa tombo tsara reto zavatra reto dia hoe tamin'ny fandalovana teto natonga n'ity toerana malalaka ty ho lasa toerana azo petrapetrahana azo hitsiditsidiana. Asa mitohy asy-panaraha-maso sy fikojakojana izay no fanamby apetraka amin'ireo toerana nanaovana izao fambolekazo izao mba ho hisy olovainy ireo taranaka afara mandimby.